Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo noho ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay dia tonga indray izay araka ny baikonao manao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy sy arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Kotondreto izay tompo nanatitra izany araka ny baikonao tsy niseho foana teto anatrehanao. Ko dia raiso izany fanatitra sy fafolo-karena izay entinay ampandrosoana sy hanohanana ny asanao zany mba hoanitra kasitrana eo amin'ny seza fiandriananao. Ka dia ho fanahy maro ane no babo ho anao Kristy eo ary maro no vonjena satria nandray ny filazantsara avy amin'ny alalan'izany fanatitra izany. Hotainao ne tokantrano tsiraray avy nisambatan'olona izay nitondra izany fanatitra sy fafolo-karena izany ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy nantanteraka izay nampandehananao azy nanao hoe vaako ny varavaran'ny lanitra ka androtsahako fitena fianambiampo anareo hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary osiko teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny vokatra reo dia vanimbony voaloboka reo hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary anareo dia ho ataon'ny firenena hoe tany mahafinaritra sy sambatra hoy ianao Jehovah tompony maro. Hotainao ne voakanao izay tsy mba nanakatolotra ka ho ambininao amin'ity volana vaovao ity indray dia mba hitondra mpifaliana indray ka hidera sy hankalaza anao ka anao hoe dia rainy ianao Jehovah fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay. Ko dia anao ary nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay. Ko dia mitanena ary Jehovah fa mihaino indray ny mpanomponao amin'ny alalan'ny vakiteny izay nivakiana teo mba ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany vavaka izany ho azy ane nidera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja, amen. Dia manasantsika fiangonana ary mba azo toerana isaorantsika Andriamanitra aloha satria na dia mangatsika sy maliko aza vao maraina ny andro dia alohan'ny andraisana ny hafatra dia nomeny masoandro be tsika hoe mba azo hafanana tsara ny voaka an'Andriamanitra andray izany hafatra izany. Halleluja. Miarabantsika fiangonan'Andriamanitra rehetra izay tafavory maro eto amin'ity kianja maitso ny ala sora ity. Miarabantsika rehetra ihany koa natratra ity andro fandinihan-tena ity ka androany ny fahataperan'ny mamarana ny 70 andro. Androany zany ny fa-70 andro. Ary raha ny perikôpantsika koa no vakiana atao aza dia naniraka 70 lahy. Ary magaga ilay fifandrifian-javatra. Tapitra ny 70 andro, 70 lahy koa no irahana raha ny vakiteny tao. Ko dia miarabantsika voaka an'Andriamanitra rehetra na vita izay 70 andro nandinihana ny tenantsika izay. Tsy hoe 70 andro nandinihana ny hafa fa ninona ny tenantsika. Dia mino aho fa samy efa mba mahalalalala ny tenantsika daholo tsika hoe misy tandra eo amin'ny oroko eo, misy tandra ambadiky ny sofoko ao, misy tandra any amin'ny lamosiko any, misy tandra aty amin'ny tanako aty na aty amin'ny tongotro aty. Dia mba samy nahitahita ny tenantsika tsika rehefa mijery fitaratra hoe ay zaho ty rehefa mifoha maraina be maso be mihitsy, ay zaho ty rehefa mifoha maraina be lavakorona be mihitsy kay, ary zaho ty kay rehefa mijery fitaratra alohan'ny atory mitapelaka be ilay sofoko. Ary hitako aho mary ilay fosafosan'ny olona reny foana sady tehainao reny kay ty sofoko ty mivelatra be mihitsy. Dia samy efa nahita koa tsika hoe ay ve zaho ty be fela-tongotra be fa tsy be fela-tanany. Samy mba fa nadinidinika ny tenantsika teo daholo zany tsika hoe takitaky zany a ny momba aty. Ay ve zaho ty lava lela fa tsy fohy ny lelako. Ay ve zaho ty manana maso mangaringarika satria nijola maso. Ay ve zaho ty manana fo miavonavona mangaringarika ny hafa rehefa tsy mitovy fijery amiko. Ay ve zaho ty manana fo mpifosafosan'ny namako sy ny rehetrarehetra. Ay ve zaho ty tiady amin'olona tokoa. Ay ve zaho ty mbola mpisoloky olona. Ay ve zaho ty mbola mpangalatra. Ay ve zaho ty mbola mpijangajanga. Ay ve zaho ty mbola mpandainga. Ay ve zaho ty mbola mpanaraka ny fiainan'izao tontolo izao sy ny lamody rehetrarehetra. Ay ve zaho ty tena mbola tendakanina ihany hatramin'izao.
dia samy nandinika ny anao zany ny tena nataontsika nandritrin'izay 70 andro zay fa tsy variana ny jery ny andry any amin'ny hafa. Mino afa manomboka zao dia tsisy ilaza ntsony hoe ay ve iry sady manondro le tanana anankiray manondro le olona fa tadio tsara ny telo manondro ny tenanao. Raha manondro anao zany dia ny ray manondro any fa ny telo manondro ny tenanao. Ka raha mety ry dia mbola manao lokomena, mety efa mbola telo avy eny zany ny fanaovanao lokomena. Hay ry dia mbola manao an'izao foana, ry dia mbola mpijangajanga foana, ry dia mbola mpangalatra foana, ry dia mbola mpiavinavina foana. Dia manondro any amin'ny tenanao zany ny tena marina an'izay. Fa tsy ny hafa ntsony zany mitondrontsika fa samy mijery ny tenany. Ka androany dia afatra sy tenan'Andriamanitra omenantsika ty dia mifanaraka amin'izay tokoa. Ry dia mbola tsy manao fafolo-karena foana, ry dia mbola zara raha manao fanaritra mbola tsy mahatoky foana. Dia ny hafa foana zany ny hitanao fa tsy mba ny tenanao. Ry dia mbola tsy manao M7000 foana, ry dia mbola tsy manao na ny asan'ny radio nefa 20 taona zao ny radio. Sinsisa. Ka manomboka amin'ity tapaky ny volana, tapaky ny taona iainantsika ty zany a, manapatonga nyity faran'ny taona ty dia isy zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana izay mandiny tena ity. Omena azy ny dera sy ny ady tsy mivoninahitra mandrakizay. Arabaina avokoa zany nivoaka n'Andriamanitra rehetra hatrany ampitan-dranomasina any eto Madagasikara manaraka nyity hafatritsika ty. Avy hatrany dia irosontsika satria ny hafatra izay omenantsika androany dia nivaky tenin'ny perikopa dia miresaka ny fiangonana apokalipsy. Ka amin'izao 70 andro nandinian'ny fiangonana tena izao dia misy hafatra amaranana azy androany mba samy andiny tena daholo koa amin'ity famaranana ty hoe manahoana tokoa izaho raha izany no zava-misy. Hoy aho hoe manahoana tokoa izaho tsy ianao hoe manahoana tokoa ianareo na manahoana ry anina sy anina fa izaho no diniako tena. Na ny apôstôly Paoly aza dia nilaza an'izany hoe tamin'ny fiazakazahana hoe samy mahono tena, manao entraînement daholo ny mpiazakazaka rehetra mba samy azo ny loka, nefa iray ihany ny mahazo ny loka dia ny satry-boninahitra. Dia tahaka izany koa tsika amin'ny fanomana tena, samy manao ny azakazaka daholo fa rehefa tafita ianao dia mahazo ny satry-boninahitra daholo fa tsy ny ray ihany. Dia hoy ny apôstôly Paoly hoe asiako mafy ny tenako, fa andrahona dia efa nitory tamin'ny hafa aza dia ho lavy nizy tsy manao asiako mafy ny hafa fa ninona ozy izy ny tenako. Ary zany programantsika 70 andro mandiny tena zany tsy misy fiangonana manao an'izany eran-tany. Itsika ihany bitsihan'Andriamanitra sy nomeny fanahy zany. Ary ty perikopa omenantsika ty koa dia tsy misy fiangonana omenany ty koa fa itsika ihany. Ary zao fitafiananaovantsika fotsy manga zao koa dia tsisy fiangonana manao an'izao fotsy manga zao koa fa isika ihany. Satria navahan'Andriamanitra ny zanany mba tsy hitovizana amin'izao tontolo zao. Ka raha raisitsika ary ity hafatra atao amin'ny apokalipsy toko faharoa ity tantaran'ny Pergamosy, ao tsika ny ainga satria androany ny amaranana izany 70 andro nandinia tena izany. Apokalipsy toko faharoa manomboka ny 12 ny Pergamosy. Dikany teny hoe Pergamosy zany dia hoe fisandratana. Anomboka androany zany satria vita ny fandenia tena 70 andro dia ho hita eto amin'ity fiangonana apokalipsy ity zany fisandratany voninahitr'Andriamanitra izany amintsika fiangonana. Amen. Dia hoy izy hoe soroatany amin'jelin'ny fiangonana ny Pergamosy. Ny tantaran'ny fiangonana dia tamin'ny taona 313 ka hatramin'ny 830 313 hatramin'ny 538 tateo aorianan'ny Kristy. Zany hoe vanim-potoana tamin'ny andro ny amperora, vanim-potoana efa tsy velona ntsony ny apôstôly rehetra fa efa maty daholo.
Ary vanim-potoana ihany koa izy tia rehefa namono ny kristianina ny fanjakana romanina, kristianina zay mino an'izany Jesosy maty nylevina araka ny soratra masina izany, dia nivadika indray ny tarigetrany zareo tato amin'ny tantaran'ny fiangonana Pergamosy fa tsy mety ny stratégie izay nataontsika, satria arakaraky ny hamonoana an'ilay kristianina dia ny ran'ireo kristianina ireo ndray lasa zezika napiroborobo azy, ary mazava ho azy fa Satana nataony damosiny zany sosikevitra izany hoe vonoa io avokoa zay kristianina mino an'izany Jesosy zany a, rehefa lany ringany ireo dia tsisy intsony zany finoana an'izany Jesosy zany, tsisy kristianina ino an'izany intsony. Fa maty maritoana indray ny kristianina dia ozy Satana hoe diso planina ihany tsika, diso compte ihany tsika raha izany, diso compte satorana eto ihany tsika raha izany, fa ny tarigetra tsika dia ny avereny reto kristianina ireto, nefa raha maty miaritory izy tanteraka amin'ny daholo ny teny fikasana tao amin'ny fiangonana tantaran'ny fiangonana fito eo ka tokony fahafatesana dia omenanao sariboninahitry ny fiainana, ka ny tadiavintsika tsy ny azahoan'ireo sariboninahitra fa ny averen'izy ireo, ka lao hovana indray ny stratégie dia ity avy alao ihany ireo hivavaka fa tsy ataontsika malala an'izany Jesosy maty nylevina nitsangana araka ny soratra masina zany fa Jesosy sandoka no omentsika azy ireo, avy alao ihany ireo hivavaka fa ny fomba fanao n'izao tontolo izao no ho ampidirintsika ao am-piangonana dia na mivavaka ary ireo tsy malala ny Jesosy tena izy manao fanao zao tontolo zao dia very ihany ireo kristianina ireo, ka alao zay stratégie izay indray no atao. Dia tato amin'ny tantaran'ny Pergamosy no nilatana an'izany tantara izany, ary izao ny ilazany azy ato hoe andininy fahatelo ambin'ny folo, Apokalipsy 2:7, fantatra ozy izay honenanao dia eo amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy mandany finoanana dia tamin'ny androny Antipasy miaritorako azy, zay lehilahy nahatoky ahy dia ilay ny vonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Zao ny hevitry nyzany na ny sary azo ozinontsika amin'izany. Ny fiangonana kristianina tamin'izany izay nanompo an'Andriamanitra sy nino an'io Jesosy Kristy io zany a dia atao anatin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Izany hoe ny manodidina azy izany dia seza fiandrianan'ny Satana. Raisitsika lizy ao amin'ny fianakaviana dia ataontsika hoe ianao rery no nahita an'izao lalana sy fahazavana izao, manodidina anao nefany a fianakavianao rehetra dia mitsangana ho fahavalonao daholo. Izany hoe Satana zany no andamosin'ireo fianakaviana ireo mijoro ho fahavalonao mba hakivy anao, mba hampiverin-dalana anao. Eo amin'ny sekoly fianarana dia ny manodidina anao rehetra dia ianao rery koa no nandray ny hafatra, fa ny manodidina anao zany dia ampiasain'ny Satana avokoa fahavalo hakivy anao any amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiangonana koa, eo amin'ny fomban-drazana, eo amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa tsy anaiky ny fomban-drazana rehetra dia roahana amin'ny fianakaviana, any amin'ny toeram-piasana rehefa tsy anaraka ny foto-kevitry ny Satana rehetra dia roahana. Raisina faran'izay tsotra hoe rehefa tsy asa sabata dia mety ho voaroaka, rehefa tsy hinanena-kisoa dia anaovana ato zay, rehefa tsy hino ilay Kristy sandoka dia tsy mena toerana, tsy mena laka. Zany hoe ao voan'ilay tena seza fiandrianan'ny Satana, rehefa tsy manaiky hanompo sampy miaraka amin'ny rehetrarehetra dia anaovana ny atso zay rehetrarehetra amoronana ny lainga, atao zay ahatongavan'ny fitsaram-bahoaka aminao mihitsy, ary amin'izay mba ringana hiala amin'ny fiarahamonina ianao. Ao amin'ny tokantrano ny vato ny fitaovana ampiasaina, na lahy na vavy, ny zanaka ny ray aman-dreny koa ny fitaovana ampiasaina. Zany hoe tena eo anatin'ny ao voan'ny seza fiandrianan'ny Satana no misy atsika, dia mahita atsika ny atezeran'ny olona, ny haromotan'ny olona, mahita atsika eo voan'ny seza fiandrianan'ny Satana. Zany tia no resana. Dia maro ny olona efa naseho reny voaroaka tamin'ny asa maty, voaroaka tamin'ny asa satria ziriziry tsy nety hiova mievina amin'ny fivavahana rahany io. Reny nasorona aminy ny tombontsoany rehetrarehetra, tsy nomena azy ny tombontsoa tokony ho azy satria ziriziry amin'ny fivavahana io.
reny tsy navelany olo hipetraka atao tanàna tsony fa ndroasina fa miziriziry manaraka ny fivavahana io fa lazaina hoe ireo ny antony zokitranga ny zavatra rehetrarehetra izao avy amin'ireo dia maro zavatra mianatra amintsika tady asa ianao dia voafantatra hoe fotsy manky reny azomena fa manahirana reny mety tsy hanao risoriso tsy hanao kolikoly tsy hanao aferafera manahirana antsika ty fa aza miara-miasa amin'ireny sisa dia hitantsika ny voaroaka tamin'ny asa tany am-pianarana tsy avela hianatra any amin'ny sekoly zao satria fantatra hoe avy amin'izao ny amin'ny fianakaviana voaroaka sy ny nama sinisisa dia hitantsika hoe nisy olona fa maritiora tamin'izany kanefa na dia teo aza zany fanenjena sy fanaratsiana rehetrarehetra izany dia voalaza hoe mbola tana mafy ny anaran'ilay Jesosy tsika sady tsy nandany ny finoana azy na dia teo zany dia mbola ny tana mafy ny finoana ny Jesosy tsika sy ny azona zany anaran'ny Kristy maty ny levona tsangana araka ny soratra masina izany na dia maro aza ny atao efa reraka kivy tanteraka ny verin-dalana sasany moa dia araka ireny zavatra efa nambarantsika reny hoe varinana nandinika ny hafa fa tsy nandinika ny tenany dia ny fahanany olona lainga atany fotsiny ny laloran'ny feta tsy maninona ozy izy tsy madity le feta tsy madity dia le inona le lainga afafy hoe zao reo zao io lehibe nareo sy ny nama sinisisa dia voalalitra feta tsy madity tany dia lasa satria varinana nandinika ny hafa ka na dia teo aza nefa izany rehetrarehetra izany ozy izy dia misy zanak'Andriamanitra zay mbola naninona foana ozy izy ny tana mafy ny anarany ka tsy nandany finoana azy tsy nandany finoanan'i Kristy dia reny olona maty maritiora reny dia noho ny voalaza ato hoe izay lehilahy nahatoky ahy antipasy maritiora koa izy izay nahatoky ahy ilay ny vinoana teo aminareo teo amin'ny seza ny onena ny Satana izany hoe na dia teo aza zany trangan-javatra rehetrarehetra zany fitopolo andro na dia niantsika tena mbola tsika eto lasora ihany nanao famaranana fenontsika ihany tiakanjana lasora ty satria tsy nandinika ny hafa itsika fa nandinika ny tena tsika omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloia mbola eto tsika tazona zany mbola mijoro izany ary tena mbola na inona rivotra mifafy na inona ranonorana mandeha dia mbola mijoro tsika ary porofon'izany anamarika ny fa-roapolo taona ny radio fanambarana isika ray volana sisa dia higatony izay ny amin'ny Colosseum dia ho asehontsika hoe reto ilay voaka an'Andriamanitra teo anatin'ny seza fiandrianan'ny Satana fa na dia tao anatin'izany seza fiandrianan'ny Satana izany aza dia mbola mijoro ary mbola tsy menatra noho zany filazantsara izany ka dia sahantsika mihitsy mandeha ny arabe na binina ary vavan'ny olona tsy asehonay fiara d'être ino izy tsika moa apokalipsy dia fotsy sy manga no entintsika mandeha mino an Jesosy maty alaroby hita taratra fa na ny teniny korala aza efa bleu roi daholo ny olona aza efa bleu roi daholo dia miezaka tsara tsika satria ho asehontsika tsara amin'io faharoapolo taonan'ny radio io zany hoe vahoaka an'Andriamanitra miazona tsara ny anarany izany mitazona izany finoanan'i Jesosy izany na dia ao amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana aza no ienany zany vahoaka an'Andriamanitra izany fa tsy miova zany tsy mivadika zany ary na ho vononao na ho painao na ho alainao baraka eran'ny tanàna ary zany dia miazona mafy ny anaran'izany Jesosy izany satria ny tafy an'io Kristy maty ny levona antsangana araka ny soratra masina io amen 14 na dia eo aza izany fiazonana mafy sy ny finoana sy zavatra vitantsika izany dia nikian'ny Jesosy ihany zany ity fiangonana ity kanefa mananteny kely aminao afo fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay nanome foan'ny Balaka nisy fanafitoanana teo amin'olo zanak'Israely enatena tamin'ny sampy sy jangajanga ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny an'ireny koa dia mibeba fa ratsy izany dia ho avy aminao fainganao
kamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Na dia eo azy zany fijoroana sy finoatsika zany ka namafy ny rivotra ny tsoka, mihamafana ihany ny fiangonana, miazo namafy zany anarany ihany ka tsy menatra. Dia manateny kely aminao fa misy aminao zay misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama. Izy tsy manao hoe ianareo dia mbola mitana ny fampianaran'ny Balama, tsy ianareo rehetra ozy izy fa mbola misy ao aminao mitana ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita inanenana tena tamin'ny sampy sy jangajanga. Misy ao, tsy ny fiangonana ray manontolo zany ozy izy fa mbola misy ao. Ary zay le antony nandiniantsika tena 70 andro ijerevana hoe izafy hoe izany mbola mitana ny fampianaran'ny Balama izany sy izany Nikolaita izany. Neny Balama ozy izy dia inananena tera tamin'ny sampy sy jangajanga, fa inona moa ny zavatra tranga tamin'ny tantaran'izany Balama izany. Aloha jerevantsika kely ny tantaran'ny Balama izany mba lalantsika azy. Nomero toko 220 no raisitsika. Nomero toko 220 mba ho fantatry ny zanakitsika koa fa mety maro amin'ny zanakitsika ny mbola mety tsy nanao sekoly sabata ny resaka ny tantaran'ny Balama io ao amin'ny nomery, dia mba ho diniantsika kely le izy aloha vetivety. Nomery toko 220. Dia arao tsara ne ty tantaran'ny soratra masina ty a, dia jerevo ny tantarantsika fiangonana fa dia magaga mihitsy fa dia ny ainany zanak'Israely hatramin'izay ihany mbola iainantsika amin'izao fotoana zao, satria amin'ny mahatarana Jakoba atsika sy Abrahama sy Isaka atsika, satria natao batisa tao amin'ny Kristy. Ny lohateny eo ny andininy faharoa eto hoe nampanalana ny Balaka ny Balama. Iza moa i Balaka? Andininy fahaefatra io ny tapan'ny faharoa. Balaka ozy izy te zanak' Zipora no mpanjakan'ny Moaba tamin'izany andro izany. Ity Balaka ty zany dia mpanjakan'ny Moabita, tanàna Moaba, firenen'ny Moaba, ny vahoaka ao aminazy dia hoe Moabita. Ka i Balaka no mpanjaka tao amin'izany tanàna izany, fa i Balama kosa dia mpaminan'ny Jehova. Vakitsika ary manomboka ny andinin'ny faharoa. Ary Balaka zanak' Zipora nahita zay rehetra nataon'ny Israely tamin'ny Amorita, dia raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny amaroan'ny olona, ary nangorohoro ny Moabita noho ny zanak'Israely. I Balaka ozy izy ity mpanjaka tia dia nahita zay rehetra nataon'ny Israely tamin'ny Amorita, naringa ny zanak'Israely farany potipotika torotoro ohatran'ny sira ny Amorita nefa firenena matanjaka anankiray. Dia nahita an'izany a ity Balaka ity, dia inona ny zavatra nitranga diny fatelo, raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny amaroan'ny olona, ary nangorohoro ny Moabita noho ny zanak'Israely. Raiky tahotra indrindra ozy izy ny Moabita noho ny amaroan'ny olona, ary nangorohoro ny Moabita noho ny zanak'Israely. Raiky tahotra noho ny amaroan'ny olona. Za milaza amintsika voakan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Tamintsika nankalaza amin'ny 20 taona tamin'ny taona lasa iny, betabe ny olona tsy nino sady tsy nanapo ary nisy nanao vava mihitsy hoe tapahako ny lohako, tapahako ny tanako raha mafeno ny collégium io nareo. Nefa aritsika amin'izany mbola maro no tsy nanatrika an'izany noho ny fampirorona sy ny tahotra efa nalefa fa hoe isy bomba hipoaka ao, satria mbola talohan'iny nisy bomba mipoaka tao Mahamasina, dia hoe isy bomba hipoaka koa ao, dia betsaka ny tsy nandeha. Nefa na izany aza mbola tsy omby atsika, dia iny ataontsika hoe démonstration de force natao iny takataka ny eo amin'ny zanak'Israely io, hoe ny amaroany zanak'Israely dia raiky tahotra ny Moabita sy ny vahoaka rehetrarehetra tao aminy. Na ity mpanjaka ity ary na ny mpanjaka na ny filoha pirenena za zany tamin'izany dia raiky tahotra noho ny amaroany rehetra vahoaka rehetra sy ny tanjakany. Dia hita tamintsika tokoa ne zany, be da be tokoa nanomboka natahotra nahita ny collégium iny, ary mbola ho asehontsika amin'ity 10 août koa, fa mbola ireo le voakan'Andriamanitra, ary amin'izao fotoana zao izy avy nandinika inona.
vahoaka avy nandiny tena izy amin'io sainko io me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia ho aseho amin'izao tontolo zao satria eleran'izao tontolo zao io dimy io sainko io hoe zany firaisan-kina ny vahoaka an'Andriamanitra maro izany dia efa itsika samy mandiny tena rehefa mandihy za zao eto zao nijery taty tsika nanao an'le fiatsika niraisana teo reny misy fiatsiky ny olona mbola mifanohitra tanan'ny olona makany amin'ny akavanana ny anazy makary amin'ny akavia dia mba jerevy le tanan'ny olona rehefa miaka amin'ny akavanana dia ampitovy amin'ny olona ny anao hazavariana fotsiny hoe rehefa miatsika ny tanana dia izay rehefa manainga ny olona dia ingao koa ny anao rehefa miondrika ny olona manomana tsotra tanana dia mondrenao manatsotra tanana koa fa tsy ny olona miondrika dia anao mitsilatsika be ty sady manondro tanana ihany a tsy mitovy zany fa ataovy mitovy le izy rehefa mirona miaka any amin'ny akavia dia maninona daholo koa dia manenjika ny akavia daholo any amin'ny akavanana dia any amin'ny akavanana ka le fiatsika atao aty aloha no iarahana mandeha zany dia samy mahita ny aty aloha dia miaraka amin'iny hoe iny le mariky n'ilay hoe vahoaka miray saina miray ina miray hevitra miray inona miray fo fa raha ny olona manandra tanana ianao manao creuser le bras ohatra nefa ianao manao fotsy manga dia efa vahoaka tsy miray inona ianao zany zay tsy miray saina zany zay ny olona miaraka miorakoraka mifaly be dia ianao mbola mimonjomonjo ihany mbola mibifitaka ihany molotro anao tsy miray fo ianao zay asehotsika hoe io le vahoaka avy nandiny tena 70 andro mbola iotra no natao tamin'ny 20 taona lasa no hita tsika indray amin'ity taona ity zany ny 20 taonan'ny radio ity asehotsika tsara nitahotra ozy izy ireo vahoaka reo nahita ny amaroany zanak'Israely dia raiky tahotra indrindra ny moabita noho ny amaroan'ny olona ary nangorory moabita noho ny zanak'Israely nangorory noho ny zanak'Israely dia tsika eo raha ny soratra masina dia mazava nizaniza natao batiso amin'ny Kristy dia mitafy ny Kristy tsy misy tsony na jiosy na lahy na vavy na jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy dia taranakinona taranaky Abrahama sy Jakoba ary Isaka sy Jakoba dia tafiditra amin'ny taranak'Israely zany isika izany mampatonga ny olona be tabe laza hoe taranaka jiosy ny malagasy hoe taranaka jiosy ny malagasy dia jerevana tokoa ny fombafomba malagasy dia hoe dia tena ohatrany jiosy tokoa ny tsika malagasy eny fa na jiosy ary tsika raha ny tena marina dia izao taranaky Abrahama ny jiosy fa tsika malagasy koa rehefa natao batisa tamin'ny Kristy dia taranaky iza ihany koa zany taranaky Abrahama ka na frantsaina na amerikana na anglisy na sinoa na komoriana na afrikana dia taranaka Abrahama daholo rehefa natao batisa amin'ny Kristy dia toizantsika ingely tantarany Balama ty satria fotoanantsika miazakazaka ina zavatra nitranga tao zao ny fandehan'ny tantarany zany andiny 5 nomero toko 220 ny andiny 5 dia naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanaky Beora any Petora zay eo amorony ony dia eo amin'ny tanin'ny firenena mba apaka azy ka na hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egypta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifoka ko ankehitriny mba makanesa aty ka hozony ho ahy ity firenena ty fa mahery noho izao izy angamba azo mamely azy isika ka androka azy hiala amin'ny tany aho satria fantany fa zay tsofinao rano dia voata ary zay hozoninao dia voaozony fantany ty mpanjaka Balaka ty zany a ny fahefan'ny Balama fa zay olona tsofiny rano dia voatatoko ary zay hozoniny dia voaozona na mpanjaka io na olon-tsotra io na firenena io na iza ka dia andana ozy izy ampanatsoa izy io fa nisy firenena nivoaka avy tany Egypta amin'izao fotoana zao efa tafitan'ny ranomasina izy ireo efa tafitan'ny oniny Jordanina izy ireo ka mahery noho izaho izy tonga dia natahorana zany matanjaka reto firenena vita tena matanjaka noho izay ireo firenena ireo fa zao andao atsoiny ianao fantatra fa zay hozoninao dia voaozona zay tahinao tsofinao rano dia voata ka hozono ahy ireo firenena ireo dia betabe zany ny olona mety miantso Balama koa any hoe hozono ireo apokalipsy ireo ary efa misy mpanozontsika sa mbola tsisy fa betsaka ny manozona
teny amin'ny radio sy ny namany any dia tsy menatra ozony reo ozoniko reo ozonina ny voakan'Andriamanitra. 15